Manzava pesanya fa io fitondrana io dia mitongilana tanteraka momba ny candidat numéro 3 to place Tokobavy. Zay mahatonga anay miteny hoe ataovy le fifidiana fa tsy maintsy miala eo ny gouvernement sy ny préfet to place Tokobavy. Mitombo isanandro ny fandikan-dalàna zay ataon'ireto mpitondra ireto voalaza teo na amin'ny préfet zany na amin'ny ambaratonga samy hafa fa isika tsy hijanona ny taky ny fahamarinana ny tany-tan-dalàna satria zay amin'ny ny firenentsika topikilasy Tokobavy. Tsy misy dikan'iny nataon'ny préfet iny famadika lalàna an'iny. Aza misy matahotra nareo saotra nareo tonga eto manaprofy nareo fa tsy matahotra. Manaprofy nareo fa tsy matahotra. Ary ny olona mitady ny fahamarinana kory tsy olona verisaina. Ny fangatanay dia ny bananantsika fifidianana madio sy mangarahara. Nusakana ny tsay tsy tonga eto sadek Union africaine. Famaniny izy sakanana hita zava-misy eto raha tena madio sy mangarahara zava-misy eto. Fa matoa sakanana dia tsy tiana ho hita zany tsy manjary eto ary zay tsy ekenay tsy mila fifidianana mitarika korotana eto Madagasikara sika. Tsy tsikanena no mitolona sy mitady ny fahamarinana eto e ary fifidianana madio e fa ny firenena rehetra nivorona araka taminay rao GC trop mal tena nazavy zay hoe zay tsisy miafina aminay zavatra mitanga fatako hoe amin'izao fotoana zao fa ao an-tranonao be olona fatako hoe amin'izao fotoana zao misy zandary eo zay mahatonga vao misaotra betsaka aloha ny fahatokavinareo ka zao eno tsara efa miantso daty efa mikaiky enjena atao aza lamo le chauffeur ahoana amony teny eo zany le chauffeur efa eno ilo e tena nao antso atao amin'ny ireo mpitandro ny filaminan'ireo na hoe ny force filazana azy na mpitandro ny mpanao ny fanipazemana ianareo olona mba nianatra ihany ianareo mba manambady amanjanaka ihany. Satria araka le tenen'ny préfet rehefa tsy tafiditra ao anatin'ny cadre ny propagande fampielezan-kevitra dia tsy tokony manao famorim-bahoaka indrindra fa midina an-dalambe raha tsy mahazo autorisation dikan'izay tokony mangataka autorisation zany izy zareo zay vao mamoro olona indrindra fa ety an-dalambe. Misy ny note nareo samy mahafantatra ny lettre na rehefa préfet tany amin'ireo candidat reo. Tsisy ninina teo e fa vao ny kabary président Ravalomanana dia zaka no tsara ie fa matoa ny olona manao an'izao dia misy antony fa ny olona tsy andeha hanao an'izao andafana ty kiraro aty kortanina fa raha hoe misy raha pitsina zao lazaina fa misy marina hoe pitsan'ny président Sisi mkurutana mixed
hitantsika amin'izao fa mitongilana ny mpitondra fanjakana mpisolo toerana faritako tsara mpitondra fanjakana mpisolo toerana tsy misy filohampirenentsika eto fa mpisolo toerana daholo ny eto zany hoe fampelezan-kevitra zany dia tsy fantatritsika mpanao politika ve tsy fantatritsika mpitondra mpisolo toerana ve tsy fantatra ireo mpitandro filaminana ve dikan'ny hoe fampelezan-kevitra ny fampelezan-kevitra tompoko dia fanehoanao hevitra fototra hijoroanao fa mampalahelo anay mpiarozoma olombelona maninona no bandalana miaraka amin'ny camion geza be ny candidat numéro 3 tsy misy FIP tsy misy gendarmerie tsy misy FIGN fa avela malalaka tsara le olona arovana zareo fa maninona rehefa ny collectivance candidat dia tonga avany ny FIP tonga avany ny FIGN tonga avany ny gendarmerie Tobraty Mandrava le vahoaka no arovanay fa tsy miaro ny collectivance candidat izahay raha miteny an'izay fa aleo vahoaka hiainy ny hevitry ny olona toanany